Vatsinpana etni pasteur Ratovelo Roger. Ndi yumbava kisikariavana. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masino. Le Andriamanitra tianay. Le Andriamanitra loloavinay atapony loha. Le Andriamanitra maneho anay ny fahatsarany isanandro isanandro. Le Andriamanitra namoy ny zanany mba hanavotana anay. Sotra betsaka Jesosy a. Sotranao fony Andriamanitoro fa zinona tokoa moa izay zanak'olombelona no nandao zanao ny lapanao ka hanavotana ho anay. Andray ny seza fiandrianana nefa nomanao anay. Kely dia kely izay nefa tena mpanao ny ratsy. Mazana manao tsinitsinanao mihitsy kanefa dia nofoinao ny ainao hanavotana anay. Rofatsapahitana zao fahavelomana tolotra ho anay izao e. Ary tsy mba velobelom-poana fa tena afaka miteny, afaka mihetsika, afaka manaraka ny sitraponao raha tena sitrakay tokoa. Sotra betsaka nefa satria nandefitra foana ianao nandritra n'izay fotoana maro ny ainanay teto amin'izao tontolo izao. Kehitriny ianao dia fotoana tokoa izao manko ampatsiahivanao anay milala ny tena ny fiainanao. Mitondranao mafy indrindra, ampitodika anay mafy kokoa indrindra, tena ampiorina ny finoana ianao. Mafy ny lalana nitondranao ny fiainanao mba hafambatra anay. Dia tanteraka ny tenin'ny soratra masina hoe ianao ilay mpanan-karena no tonga antra mba hampanakarena anay eo anilanao. Dia misaotra Jesosy eo. Misaotra ny amin'izay rehetra mbola hiveranao anay. Ary dia faly mametraka an'izao fotoana izao eo ampelantananao. Fa Satana kosa dia didina tsy hanakely, tsy hanam-pahefanatrany, tsy hanariery amin'ireto zanak'Andriamanitra rehetra. Potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavian'i Nazareta. Afatorana ary any amin'ny farihy rehetra no misy anazy satria any no sahaza azy. Fa izay kosa Jesosy eo nagovy ny fanahinao hatrany anaty tokantranonay sy ny fiainanay iray manontolo. Misaotra Tompo mahalalo. Aleluia. Amen. Dia mbola faly manona ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy hatrany ho antsika tsirairay aby ny tena koriavana. Ny boky ny filazantsara ny Lioka toko 2:17 no teny tonga ho amintsika indray izao maraina izao. Lioka toko 2:17 sy ny 4. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy, dia ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12. Dia nakao amin'ny lohampisoratra sy lehibe ampiambry izy ka niresaka taminy ny amin'izay amadiany any Jesosy amin'ireo. Amen. Tantara iray isan'ny mampalahelo voarakitra ato anaty Baiboly no vatsim-panahy ho antsika androany. Tantara milaza ny amin'ny amadiany Jodasy any Jesosy. Fa ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny tapany voalohany fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12. Satana niditra. Manambara izany ry havana ary hita misongadina amin'izany fa velona ary manana hery ahafahany mihetsika sy miasa i Satana. I Satana ilay manana ny fanjakany ary miezaka fatratra mba hitaona sy hanababo ny olona hiditra ho mpitsambana ary ampitomby izany fanjakany izany. Ary izay ingeny ilazana hoe miasa fantatra andro manala izy, mikaroka olona mba hitoerany sy hanjakany. Eto ara dia voalaza fa niditra tao amin'ny Jodasy izy. Izany hoe tsy nitazana fotsiny izy fa tena niditra mihitsy. Jodasy Iskariota ilay anankiray amin'ireo apôstôly. Izany hoe efa mpifanerasera tamin'i Jesosy mihitsy. Jodasy Iskariota ilay lehilahy avy any Keriota. Izany hoe izy irery no tsy avy any Galily amin'izy 12. Jodasy Iskariota ilay tsy dia mazava loatra ny tena finoany an Jesosy, ilay misy nandrasana elabe.
nefa dia fantatry Jesosy ny toetrany. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:4 hoe fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamadika azy. Endriavana, Satana misy no nanapa-kevitra sy nanam-pikasana ary nanana fandavan-tena ka nanao dingana mba hiditra ao amin'ny Jodasy. Izao anefa matoa tafiditra Satana dia nisy varavarana sy fomba nahafahany hiditra tao. Ary avy amintsika olombelona ihany ny zavatra araraoton'ny Satana hidirana izay. Mikatsaka mafy andra olombelona izy mba hidirana, dia ilay Satana mierona tahaka ny liona mitady izay arapany. Tsy mba miery izy na mandondona tahaka ny fanaon'i Jesosy, fa izy mihitsy no mitady irika mba hidira araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 niditra tao amin'ny Ananiasy Satana ary nameno ny fo. Tena misy Satana ry havana, ary mitady isan'andro ny rembiny izy mba hameno fanjakany ary tsy mifidy izay fomba ampiasainy izy ahazony lambony amin'izany. Ny tena olana nefa dia tsy mahatsiaro akory ny olona fa efa tafiditra ao anatiny izy, efa manomboka mameno ny tenany izy, ary farany dia entiny mirenireny etsy eroa tsy ataony tompony tenany intsony. Izao anefa ny olona efa manara-dian'i Jesosy ary efa nanandrana sy nidioka ny fahatsarany sy fitahiana, ireny no tena katsahany sy karohany fatratra. Ry hava malalo amin'ny tompo, tsy ho tafiditra velively Satana raha tena miambina isika. Tsy tafiditra mihitsy izy raha manohitra sy mandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta isika. Noho izany, aza mamefy toerana ho an'ny devoly, aoka hiambina mandrakariva isika. Eny miambina mandrakariva satria loza nge ny anjakany ilay ratsy hitatika eto amin'ny tantaran'ny Jodasy izy zany sy ny tantaran'ny Ananiasy. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny olona iray Satana dia mikorotana tanteraka, tsy misy fiadanana ny tontolo misy azy, ary dia fantatsika tsara ny hafarany tsirairay. Fa hoy ny voalaza ny soratra masina hoe dia nakao amin'ny lohampisorona sy ny lehibe mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadihana any Jesosy amin'ireo. Hitantsika amin'izany ry havana fa rehefa tafiditra ao anatin'ny Jodasy Satana dia tonga tsy tompony tenany sy ny ataony intsony Jodasy, fa izy Satana no manjaka ary dia ampiasainy amin'izay itiavany azy izy mandrakizay. Sitrapony Jodasy no idirany Satana tao anatiny satria nadanadana ny varavaran'ny fony. Ary izay nilazana amintsika ry havana hoe jereo tsara fa rehefa babon'ny Satana iny fony Jodasy, izy indray no lasa nitady izay ho namana tanteraka izay tena hiaraka ampanaoviny Satana azy. Izy no lasa nanatona nanira-tena nikaroka ireo vavalon'i Jesosy. Izy no nipoira ny hevitra nohitra an'i Jesosy, ary izy mihitsy no nanoro-tena anatanteraka an'ilay asa ratsy. Vokany lasa iraka Satana zato isan-jato Jodasy. Ary niresaka farany fanaovan'i Jodasy tsy nipisorona ary lehibe amin'ny mpiambina ara-diny hoe andeha ioko an'Andriamanitra isika. Ry hava malalo amin'ny tompo, namadika Jodasy satria tsy tena nanolotra ny tenany tanteraka ny fony ho an'i Jesosy izy. Izao sy anao ihany koa, efa tena nanolotra tanteraka ny fontsika an'i Jesosy ve isika? Fa tandremo fa moraka tean'ny devoly izay tena tsy tian'i Jesosy. Nefa raha efa nanolotra ny fo sy ny tena ho an'ny tompo ihany koa nefa isika miambenina lalandava
mba tsy hidirany ao anatiny fotsika. Zavatra tena mampalahelo ry havana, dia isika izay efa milaza azy efa tena miorona no andrasan'ny Satana mitady irika kely fotsiny ahafahany miditra ao anatinao tsirairay aby reo. Ary izay no antsoantso etsonantsika foana hoe miambena fa mahery vaika, tena mahery vaika ny heran'ilay Satana. Fatezerana kely fotsiny, lolopo kely fotsiny, tely avoaka ny sasany kely fotsiny dia mahatonga ny Satana anjaka ao anatinao. Fotoana izao andiniana tenany amin'ny lalan'ny azo fijaliana, mba manahoana ry ahy, manahoana ny lalan'izy zorako miaraka amin'Andriamanitra. Miambina tsara, miambina fa sao dia karazany ho isan'ireo Virginia dalaka tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra fa voatositosika any amin'ny farany. Tadidio ry havana, fa raha miambina mandrakarivo ianao eny miandry azy lalandava dia ao mariny aminao ny fanekeny hoe hatrizay dia tsy mbola reny olona na noenony na hitany masony izay Andriamanitra miasa ho an'izay miandry azy afa-tsy anao. Hitantsika izany eo amin'ny bokin'ny Isaia 4:23. Mahireza ry havana, mahireza ary pikira mafy amin'ny Jesosy fa tianao izy. Matonona n'olotra ny ainty eo amin'ny azo fijaliana dia mba samy andraisantsika ilay fanjakany lanitra amin'ny fotoana tsy voatendriny andahosantsika izao tontolo izao. Amen. Ivavakantsika ry havana. Dia raha Lazara voninahitra hatrany mbola tolotra ianao Jesosy aho. Faly ny fona iran'andray ny hafatrao mba ahafahanay miambina famazanangety izay ny maka ny toeran'ny Jodasy atao amin'ity fiangonanao ty fa mamadika anao isan'andro amin'ny fomba fihetsika, amin'ny fomba fiteninay, amin'ny fomba fisainanay. Tsy hitany olona izany fa ianao ny mahafantatra, malala ny atao lalin'ny fonany aminay ray manontolo. Sotranao tanteraka satria nampatsiahy anay ianao androany fa mila miambina izay mba tsy hidiran'ny Satana. Mila manidy ny varavaran'ny fona izay mba tsy hidirany na dia irika kely fotsiny ary ka ahafahany mamingana na ny mpiara-mivavaka aminay izany na ny mpanomponao izany, eny mamingana anao ka manao tsinitsinina ny anaranao Jesosy. Fotoana manko izao, fotoana nandinitena ny lalan'ny azo fijaliana hoe mba manaiky via, makatovy raha zany maka ny toeran'i Jesosy, maka ny toeranao hitondra ny mafindrindra, satria izany no ahafahanay mandany Satana tsy ho lavo mandrakizay. Reo ny vahoakanao izay nandre ny hafatrao teo indray, miangavy ianao a Jesosy, na dia ny androany fotsiny ihany aloha mpataovy tsapany tsirairay tompo fa tefa nidinao no rakofa ny fanahinao masina ny tsirairay ka tsy anakery, tsy anapahefana azy Satana. Tsy ahita irika hidirana mihitsy fa tena mahay mijoro tsara izay satria ianao no atao anatinay. Raha misy lavo raha misy ketrake, raha misy lafaka eny an-dalana eny ka todika any aminao miantso vonjy mamelany heloka tompo, mamindrafo vonjeo mino a Jesosy fa tsy tarehitrehitra ianao fa natsotra ny tananao ka piarina na indray hiatrika ny lalana vaovao izay atolotra ao anay. Dia misaotra betsaka Jesosy eo, misotranao fona iray manontolo fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be famindrapo ianao. Inona no efa napetraka teo am-pelantananao ka niala maina izay, fa izay indrindra manko ny teninao hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko ve mo misy efa nahory anareo. Raha ny marina dia tsy nisy tokoa Jesosy, fa rehefa izay no manokatra ny fonay midanadany hidiran'ny Satana dia mikorotana ambony ambany ny fiainanay. Ary izay ny tena mampalahelo anao satria
toa tahaka ny tsinotsinona nanaovanay ilay ranao sy ny ainao nalatsaka tao Kalvari. Ankehitriny, vonizay iverina amin'ilay fitiavana voalohany, vonizay anantona anao anaradianao, ka iaina am-pifaliana ny lalana miaraka aminao amin'ny andro rehetra iainanay. Matoky avy Jesosy, fa izay rehetra kasainay atao, na inona na ny asa fivelomanay izany, na ny fianaran'ny zanakay izany, tena dia ny asa ao tokantrano tsirairay aby ary tanterahanao amin'ny tenao hoe ampoanao ny fahasoavako, ary ny fitantananao fiainany tsirairay aby dia anehoanao hoe fa Andriamanitra tsy miankatra ianao, Andriamanitra tsy mihatsara velatsi ianao, fa afaka meno ny fanahinao aminay isan'andro, ka marinanao ny teninao hoe aza matahotra hoe mpizaha momba anareo mandrakariva, fa fitiavana mandrakizay no tiavako anao, ary zany namparetako famindrapo aminao. Izaho iombanao mandrakizay, efa vita tomboka vatsy eto am-pilatanako mako ianao aianao anio hoe aianao rampitso, fa Satana dia tsy akidika anao amin'izay rehetra alianao. Dia misaotra betsaka Jesosy io, misaotra fanahy masona, anao ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra, anao zany hatramin'ny voalohany dia mbola anao mandrakizay. Misaotra Tompo malalo. Aleluia. Amen. Mahireza daholo ry havana ary dia mahaiza miambina tsara indrindra amin'izao andro ny Pasika izao. Ny Tompo mba tsika